ny famendrahana fandrarahana fanafody amin'ireo toerana zay vezivezen'ny olona ao anatin'ny fiara moa ny anaty amin'ny fitaterana zany sy ny famantarana toetrandro dia ao anatin'ny fiara fitateran'olona na eto an-drenivohitra na ny suburbaine na ny régional na ny national dia eo koa ny le toeram-piatsonana mihitsy zany zay toerana akan'ny olona mibesin'ny karazany marihana fa ny fanafody zay araraka amin'io dia fanafody atao amina toerana mihipoka zany ady amin'le microbe sy le virus zay mety manaparitaka ny aretina peste io dia tsy mijanona mihitsy ny hetsika ataon'ny atao ministera zany raha tsy efa vita daholy ny famendrahana fanafody fandrarahana fanafody amin'ny fiara sy amin'le toeram-piatsonana rehetrarehetra dia iny moa le efa nazavaiko teo aloha misy an'le autocollant zany zay apetaka dia iny ny fanamarihana fa nahavitan'iny ary mitoy io zavatra io zany périodiquement raha zay ny azo ilazana azy mitoy isan'ny enim-bolana fandrarahana ny zavatra io rehefa après dia mieto zao tsika eto amin'ny fahasankarana dia zay atao mobile rehetrarehetra alohan'ny andeha dia asinan'io dia zay vita zany dia mahazo mandeha ao anatin'ny tapabolana ka hatramin'ny ray volana zany ny tokony faharetany ny herin'ny fanafody eo anatin'le toerana asiana azy